vetin'ny afaka zay ny anaratsika teo amin'ny Romana toko voalohany ka hatramin'ny toko fahatelo ambin'ny roapolo dia miresaka ny amin'ny Andriamanitra marina, Andriamanitra masina ary Andriamanitra ara-drarina. Amen. Manazava ihany koa ny Romana eo anatin'ny toko io manomboka amin'ny andin'ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo andin'ny faharoapolo io ny manamafy ny amin'ny ny olona rehetra dia mpanota avokoa ary tsy manana fialan-tsiny, tsy misy afaka amin'iteny zany hoe mba misy teboka fotsy kely ihany fa tsy misy fialan-tsiny ny olona rehetra dia mpanota avokoa. Dia resaka ihany koa izy hoe ary tsy misy olona afaka, tsy misy olona manana fahamarinana na dia iray aza amin'ny alalan'ny fankatoavana ny lalàna. Dia ny farany dia hoe ny tsiraray avy, ny olona tsiraray avy eto ambonin'ny tany na josy na jetrisa na rehetrarehetra dia mila ny fanamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana Jesosy Kristy mba ahafahany hahatonga azy ho marina eo anatrehan'Andriamanitra. Dia ity tapany manaraka izay rahantsika miary ity dia miresaka ny amin'ny Andriamanitra manadio sy manamarina ny mpanota. Amen. Zany hoe raha somary atao indray milaza zany ilay teo aloha rehetra dia manambara ilay vaovao ratsy zay mitranga teto amin'izao tontolo zao zay avy amin'ny nanomboka tany amin'ny Damasika koa zany mazava ho azy zany ilay vaovao ratsy ilay isika tafasaraka tamin'Andriamanitra noho ny fahotana dia nanome vahoan'Andriamanitra dia Jesosy Kristy. Dia ao anatin'izay dia misy an'ilay teboka antsoina hoe justification hoe fanamarinana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zany manomboka amin'izay ilay vaovao ratsy zay filazantsara. Dia rehefa mamakytsika rehefa mamakytsika ny fampidihana moa zany misy voalohany anaovako ilay fampidihana dia hoe misy teboka anankena hoezahako hozahaina amintsika amin'ity androany ity zay miresaka amin'ny hoe ny fanamarinan'Andriamanitra dia tsy vaovao, ny fanamarinana omen'Andriamanitra dia ho an'ny olona rehetra, ny fanamarinan'Andriamanitra dia tsy misy sarany, ny fanamarinan'Andriamanitra dia ao amin'ny Kristy rery ihany, ny fanamarinan'Andriamanitra dia ny fomba fanamarinan'Andriamanitra dia manala ny rehareha rehetra. Pride. Ary ny farany dia hoe ny fomba fanamarinan'Andriamanitra dia mifanaraka amin'ny lalàny. Rehefa mijeritsika ny teny hoe fanamarinana dia miverina itsivy ao anatin'io ilay andininy vitsivitsy zay manomboka amin'ny andininy faha 1 ka hatramin'ny faha 130 io. Dia tahaka an'izay ihany koa ny hoe finoana dia miverina itsivy zany hoe miverimbera zany voaresaka tahakany hoe maneno mafy i Paoly amin'izay hoe fanamarinana ny mpanota izay amin'ny alalan'ny finoana amin'ny Jesosy Kristy rery ihany. Dia ohatr'indray hoe tahakany rehefa hamarinan'Andriamanitra ny olo anankiray dia tonga tahakany hoe tsy nambola namota mihitsy na dia indray mandeha monja ary rehefa hamarina ao amin'ny Kristy ny olona tsirairay avy. Dia rehefa eto amin'izay tsika avy eo zany mamakytsika ny andininy faha 120 fa ankehitriny dia efa nahariary ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra tsy amina lalàna nefa fa ambarany lalàna sy ny mpaminana. Rehefa mamaky amin'ilay voalohany teny tsika dia milaza izy manao hoe fa ankehitriny zay tahaka milaza ny zavatra hoe misy zavatra mitranga teo aloha. Nisan'le teo aloha zany dia le hoe Andriamanitra marina, Andriamanitra masina, Andriamanitra tena ara-drarina izy ary isika rehetra dia mpanota avokoa ary samy mendrika ny hovery, samy mendrika ny hofaty noho ny amin'izay fahotana izay. Dia avy eo Paoly eto ny teny manao hoe fa ankehitriny anefany dia efa nahariary ny fahamarinan'Andriamanitra, fahamarinana avy amin'Andriamanitra
dia eto dia tahaka ny filazalaza moa zany hoe contraste na ihany koa hoe fifanoherana lay eo amin'ny andininy faharoapolo zany dia tahaka ny hoe ankehitriny laza manao izy hoe tahaka ny maneho fahafahany olona anankiray ho marina amin'ny zavady tahaka ny tsy fahafahany olona anankiray ho marina amin'ny alalan'ny lalàna. Ary ny andininy farany amin'ny roapolo andininy farany amin'ny roapolo tia dia miteny izy hoe fa ankehitriny dia fanehoana ny fahamarinana avy amin'ny fahasoavana irery ihany. Ny hoe fanamarinan'Andriamanitra dia midika hoe fahamarinana omen'Andriamanitra, tonga dia mahitsy ohatr'izay mihitsy izy, na ihany koa hoe fahamarinana avy amin'Andriamanitra izay omeny atsika, tsy fahamarinana atsika izy fa fahamarinana n'Andriamanitra izay omeny atsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Dia ny teboka voalohany hojerentsika zany dia hoe tsy vaovao ny fanamarinana, tsy zavatra ny amin'ny telopolo zany hoe tena tia mizara vaovao fa tena hoe zavatra efa nisy izy io, zavatra efa nataon'Andriamanitra hatramin'ny fiandohany zao tontolo zao raha hojerentsika izay teny zay rehefa avy eo. Dia tia amin'ny Paoly lazaina hoe tsy vaovao ny afatra momba ny fanamarinana amin'ny fahasoavana fa efa nampianarana lalàna mihitsy fa misy fahamarinana fanamarinana tsy avy amin'ny fitandremana ny lalàna fa avy amin'Andriamanitra. Efa nambarany mpaminany io mpaminany teo aloha rehetrarehetra. Ary raha mijery ny Romanina toko voalohany sy ny andininy faharoa, ny asan'ny apôstôly toko fahafolo dia ny andininy efatra amin'ny telopolo, telo amby efapolo azafady. Raha ohatra fotony tsika hijery ohatra ny amin'ny izay fanamarinan'Andriamanitra zay nataon'Andriamanitra tamin'ny testamenta aloha, ohatra manao zao ohatra ny Noa, mahitsika Noa amin'ny Genesis toko fahaenina ny andininy fahavalo, dia lazainy tenin'Andriamanitra dia miteny izy manao hoe nahita fitika eo imason'Andriamanitra. Rehefa miresaka tsika le hoe mahita fitika dia miresaka grâce izy, miresaka grace. Rehefa adikany an'ilay teny hoe grace azafady amin'ny somary mampiasa teny anglisy dia midika hoe unmerited favor, zany hoe fahasoavana izay tsy mendrika ny omena atsika fa omen'Andriamanitra atsika noho ny amin'ny fahasoavana, tahaka ny fanomezana izay omen'Andriamanitra zany izy izay ny tena marina tsy mendrika n'ilay fanomezana atsika fa omena izy noho ny famoram-po sy ny fahasoavana. Amen. Midika zany hoe fa nateo aza ny faharatsian'ny olona rehetra tamin'ny androny tamin'ny testamenta aloha dia nahazo fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Noa zany tena fidian'Andriamanitra tena marina, tsy tena hoe Noa loatra ny tena hoe spesialina be na hoe tena masina teo tamin'ireo olona ireo fa mba nanota ihany koa satria amin'Andriamanitra tsy misy hota kely sy hota be fa rehefa mpanota dia mpanota satria Andriamanitra tena tanteraka izy ary tsy azo asiana mihitsy hoe pentimpentina dia kely akory azany, tsy azo asiana mihitsy fa tsy mitaitsy maintsy olona tena parfait no afaka mijoro eo anatrehan'Andriamanitra. Dia ny alalana fan'Andriamanitra manao an'izay hoe ahafahantsika mijoro dia noho ny fahasoavany rery ihany. Amen. Izay no ahafahantsika mijoro eo anatrehan'Andriamanitra. Ohatra ihany koa Abrahama, andininy Genesis toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fahaenina ozy ten'Andriamanitra fantatsika angamba Abrahama fa anisan'ny nahazo ny teny fikasana izy. Abrahama nino an Jehova dia nisainy fahamarinana zany. Tsy tamin'ny alalan'ny asan'ny lalàna no nanambaran'Andriamanitra ny Abrahama hoe marina, satria tamin'izany mbola tsy nomena ny lalàna. Taty amin'ny andron'ny Mosesy izay no nomena ny lalàna. Fa na Abrahama fantatsika tsara fa taranaka mpanompo sampy, izy ihany koa dia nanompo sampy. Fotony ten'Andriamanitra no mahamarinan'Andriamanitra izy satria izy no tian'Andriamanitra ikoriana n'ilay plany mpamonjena izay ho tanterahana aty aoriana izay amin'izao androntsika izao. Anisan'izany ihany koa Mosesy ny andininy fahatelo Exodus toko fahatelo amby roapolo telo amby telopolo ny andininy fahafito amby folo dia lazainy ten'Andriamanitra ihany koa hoe Mosesy ihany koa dia lehilahy nahita teo anatan'Andriamanitra izy noho ny amin'ny fahasoavana. Izay fantatsika tsara fa Mosesy dia olona mpamono olona Mosesy
fa nahita fity eo anaty an'Andriamanitra izy. Nahita an'izay fanamarinana amin'ny fahasoavana izay izy. Mbola resantsika lehibe koa zay ao aorianao. Davida fantsika tsara fa mpijangajanga. Imbetsaka no nanambary Davida fa ny famirapon'Andriamanitra no manamarina azy. Aleluia. Salamo toko fahatelopolo amby zato ny andininy. Salamo fahatelopolo amby zato ny andininy voalohany. Faharoa sy ny fahatelo. Salamo fa raika amby dimapolo ny andininy voalohany sy ny manaraka rehetra. Dia ohatra izy hoe mandrafo amiko Andriamanitra araka ny fahasoavanao, araka ny haben'ny fiantranao noho ny fahadisoko rehetra, fahadisoko. Fantako Davida fa tsy noho ny asany, sy fa noho ny famindrampo sy ny fitiavan'Andriamanitra no azahoany famelana ny elony sy fanamarina eo anatrehan'Andriamanitra. Isaia anisan'izany ao amin'ny Isaia toko dimy amby efapolo sy ny andininy roapolo dia hoe ao amin'ny Jehova ihany no misy fanamahinana be sy hery. Aleluia. Ao amin'ny Jehova irery ihany. Ao amin'ny Jehova no anamahinana ny taranak'Israely rehetra sy ananany rehare. Noho ny fisasaran'ny fanahiny dia hita izany izy ka ho afapo. Ny fahalalana azy no hanamarina ny mpanompo marina ny olona maro ary izy no hivesatra ny heliko ireo. Isaia toko telo amby dimapolo ny andininy faraika amby folo. Ireo andinin'ireo izay soratan'Isaia dia manambara mazava fa ny fanamarinana marina dia avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompony marina dia izy Jesosy. Izay nitondra ny helokontsika sy nanome antsika fanamarinana amin'ny alalan'ny finoana rery any, izany hoe tsy misy asa atao intsony. Mbola horesantsika mbola horesy midiraka lamindalo zay rehefa avy eo ny amin'izay resaka finoana izay. Mazava ho azy zany fa nisy fanamarinana tsy avy amin'ny lalàna talohan'ny nahatongavan'i Jesosy Kristy. Satria ny lalàna dia tsy mbola nomena ratsy 700 talohan'ny Kristy. Dia raha tonga tamin'izay lalàna dia zany hoe avy amin'ny tsy avy amin'ny lalàna zany no nazahoana fahamarinana ny dikan'izany. Izay rehetra anaty talohan'ny fanomezana lalàna dia zafady sy mahavery kely eo raha ohatra ka noho ny amin'ny lalàna no nahazahoantsika fanamarinana dia ny dikan'izany hoe ireo olona rehetra izay maty talohan'ny Kristy, talohan'ny nahatongavan'i Kristy dia very any amin'ny elo daholo. Asa nazo nareo tiako teneno. Kanefa tsy marina nefa izay satria betsaka ny olona novonjen'Andriamanitra nahita ny famindram-pony talohan'ny nanomezana ny lalàna. Ny lalàna dia mampiseho ny tsy fataterahany ny tsy fataterahany, zany hoe tsy ampy zany amin'ny fanamarinana ny olona. Tsy ampy ny lalàna ahafahana manamarina olona anankiray. Satria ny asa lalàna dia tsy natao hanamarina izy fa natao ampiharihary ny fahotatsika. Lalàna dia natao ampiharihary ny tsy fahamarinantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Satria talohan'ny nahatongavana lalàna dia ny olona samy miaina fotsiny amin'izay iainana, samy manao izay eritreretiny hoe ho marina. Fa rehefa tonga ny lalàna dia voapirofo maromaro fa tena hoe mpamota ratsy taray isika, maintingizina. Zany moa rehefa tamin'izay taloha ray aman-dreny taloha zany tena fampiasana zany terme zany. Hoe rehefa le avy nanao nanao zany zay dia tonga ohatra jerenao hoe maintingizina mihitsy. Fa tena hoe tena tsisy azo jerena zany raha tena teneny, tena hoe tsisy azo jerena. Zay tsika zay natirantsika zany zay raha eo anatrehan'Andriamanitra tsy misy azo jerena. Dia ohatran'izay dia satria zany zay ny mahatsara Andriamanitra satria tena ray aman-dreny tsara Andriamanitra. Aleluia. Tsy mijery fotsiny dia zana maintingizina
fa tena hoe manasa amin'ny fahasoavana. Alleloia. Mitiky zany fa tsy lalàna fa fahasoavana tsy ny sorona lavorana nataon'ny Kristy ihany no afaka manala tanteraka ny ota sy manamana ny mpanota rehetra eo an-Andriamanitra. Dia raha ohatra zany aloha ka tsy mbola manana an'izay expérience zay, mbola tsy tonga tamin'izay feloko zay hoe tena efa nohamarinina tamin'ny alalan'i Kristy dia tena hoe fotoana tsy io zany tsy option io, tsy safidy le izy, fa tena hoe raha te ho velona dia zay ny lalana. Raha te ahita ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famirampony, raha tena hoe te ahita n'ilay fiarahana mandeha amin'Andriamanitra mandrakizay sy ny fiadanana miaraka amin'izany, dia zay ny lalana. Ny ankoatr'izay dia efa fahaverezana. Ny teboka faharoa fakitsika vetivety andin'ny faharoapolo ka hatramin'ny fahatelo-roapolo dia ny fanamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoanany Jesosy Kristy ho an'izay rehetra mino fa tsy misy hafa, fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Ny teboka faharoa zany dia hoe ny fomba fanamarinana omen'Andriamanitra dia ho an'ny rehetra, ho an'ny rehetra. Izy eo amin'ny andin'ny faharoapolo tapany farany io zay ho an'izay rehetra mino, ny rehetra mino. Ny fanamarinana avy amin'Andriamanitra dia miditra eo amin'ny fiainan'ny mpino. Rehefa mino an' Jesosy Kristy izy manadio azy ao anatiny ka mahatonga azy ho madio eo imason'Andriamanitra. Ho an'ny rehetra zay mino an' Kristy dia manambara fa ny fanamarinana avy amin'Andriamanitra dia toy ny akanjo le izy, tahaka ny fitafiana anankiray zay sarotsika lay fanoharana nataon'i Jesosy mahakasika n'ilay fampakaram-bady. Dia rehefa mandeha zany ireo lay asan'isany mpikarakara anatin'ilay fampakaram-bady dia nahay mahatsikaka fa misy olona anankiray tsy manao an'ilay fitafiana tokony hanaovana amin'ilay fampakarana. Dia ozy izy le nanao tatsa zany lay mpikarakara avy hoe tena misy olona anankiray ohatran'ny tsy norma ato amin'ny tanàna. Ozy izy le tokony le fampakaram-bady hoe tena tonga dia avoay dia ataovany ivelana ihany fa tsy mety zany. Dia zay misy le ohatra anatin'ilay izy hoe isika ny fanamarinan'Andriamanitra tahaka ny fitafiana zay omen'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'i Kristy, zany hoe i Kristy ilay fitafiana. Kristy ilay fitafiana zay manamasina atsika ahafahantsika miditra ny lanitra, ka tsy misy olona afaka tafiditra raha tsy manana ny Kristy. Tsy afaka miteny tompy zany hoe fa ina raha ohatra zany ianao ka mijory ambaravara lanitra dia anontanian'ny anjely ahoana ny fomba ahoana ny afahako mamina miditra ny lanitra. Dia ozy ianao za ohatrany efa nanao dite kafe za efa nitendry ohatra nitendry akoa za ohatrany efa mbantoroteny teny amikoa zay tena matsiny hoe rehefa mitoroteny dia efa ao zay fa tsy zay le izy tonga dia ozy le anjery tena tonga dia mialatsiny fa tsy zay le izy, fa tsy maintsy misy fitafiana anaovana. Fitafiana dia Kristy rakofana. Kristy le mandrakotra atsika amin'ny rano, mandrakotra atsika amin'ny fahasoavany, ahafahantsika miditra eo amin'ny fianakavian'Andriamanitra, ahafahantsika miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Raha tsika somary velona kely tantarana Damaseva, rehefa nanota Damaseva dia tadiditsika tsara fa Andriamanitra namono biby. Dia ilay biby iny avy eo le hoditra biby natafon'Andriamanitra any Damaseva. Fa iny sary iny dia efa elika sahady famainany amin'ny Jesosy Kristy hoe rehefa namono biby izy le fitafiana hody biby iny tsy maintsy namono biby izy aloha, zany hoe misy raha latsaka zany, misy raha latsaka. Dia avy eo rehefa latsaka le rahany dia le biby iny hoditra biby le natafony Andriamanitra ny Damaseva iny no
endrika sahady any Kristy izay nandatsaka ny rany ary nanafy atsika tamin'ny tenany manokana mba ahafahantsika tsy hitanjaka eo anatrehan'Andriamanitra. Ny 19 ohatry izy hoe fa samy efa nanota izy rehetra tsy manana voninahitra avy amin'Andriamanitra. Fa milohany hidiritra zay dia hoe fanamahina eto dia fanehoana ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fanamahina avy amin'Andriamanitra. Zany hoe ho an'ny rehetra ilay fanamahinana, ho an'ny rehetra mitsy tsy isan-kanavaka izay manila sy mangitahita an'izay fanamahina avy amin'Andriamanitra zay. Tsy misy fahasamihafana fa ho an'ny rehetra. Ohatry n'Andriamanitra efa nanota izy rehetra izay rehetra nanota ary izay tokoa isika, efa nanota avokoa isika. Ho an'ny rehetra midika zany fa tsy voafetra ny fanavatan'Andriamanitra. Amen. Tsy voafetra ny fanavatan'Andriamanitra, mbola mamonjy foana izy amin'izao fotoan'izao mbola afaka manapa-kevitra foana ianao hatramin'izao fa ilay izy koa nefa tsy araka teneninao hoe mety aloha rehefa vita ny baka na rehefa ana zay mamotena tsy fantatrao mihitsy ny fotoana fa mety mbola avelona anao tsy ananatsika fa dia mbola fotoana zay tena hoe araotiny zany. Ny rehetra dia mila fanamahina omen'Andriamanitra satria tsy misy olona manana fanamahina avy amin'ny tenany manokana, tsy afaka manamarina ny tena manokana ten'Andriamanitra tsika. Tena tonga dia miary tonga dia vakina fotsiny tsika raha ohatra zay ataontsika. Tsy misy olona tsara kokoa na ratsy kokoa, io teneniko teo hoe tsy misy fotakely kokoa na hoe nyry bebe kokoa na kely kokoa ny fahotana dia mety mba eken'Andriamanitra ihany satria na kelikely kokoa. Tsy misy an'izay ilay hoe ratsy kokoa na tsara kokoa nohainao ny hafa fa mpanota avokoa zay ny tenan'Andriamanitra, mpanota avokoa dia mila fantatsika zay zany tsy famahinana tenenina fotsiny fa ianao koa tsika koa mila mireconnaître hoe tena zay mihitsy satria raha mahatsiaro tsika ny fizaran'ny pasteur tamin'ny heriny dia misy anaky efatra angamba izay hoe hita amin'ny atao fa ratsy isika, hita amin'ny fitenitsika fa tena mpanototsika, hita amin'ny fihetsikitsika fa tena mpanototsika, hita amin'ny fanaotsika amin'ny zavatra ataontsika dia manaprofo fa tena ratsy isika ary tena mpanoto isika ary tsy misy marina na dia ray azy. Zany hoe tsy mila olona zany ianao hiteny aminao sy anamarina anao hoe tena mpanoto ianao fa ny zavatra ataontsika ihany dia efa miteny, ho foavenantsika dia efa miteny. Na ndraindray raha tsy misy zavatra ataontsika fa ny aty anatin'ny saintsika aty dia efa miteny hoe tena ratsy isika. Eo amin'ny 19 ihany dia zay nanota tsy natatra ny tanjona zay ngamba zay dikan'ilay hoe satria Andriamanitra parfait izy, tena hoe tanteraka izy dia ny olona anankiray zay manota dia tahaka ny olona anankiray zay tsy nahatraka ny tanjon'Andriamanitra. Target hoe zay le izy tahaka ny raha mahita le ohatra ny boribory kely fina filesy rentsika dia le izy samy io zay mihitsy le izy mety oran'ny tsara marazana izy le izy rehefa nitifina le filesy le olona dia mety tsy voatery mety tsy le ary amin'le ambole tsy eo amin'le vofa teny amin'le sisiny ara tatrany fa mety tsy tongeny mihitsy le filesy zay mihitsy tsika tsy tongeny amin'le tokony tokony tratrarina mihitsy ilay filesy zay nalefy midika zany fa tsy mahatratra ny fenitra tonga lafatra Andriamanitra ny olona, tsy mahatratra ny fenitra isika namezaky ny manao tsara indrindra arany, namezaky ny manao zay mety ho soa indrindra ary isika dia tsy mahatratra n'ilay fenitra isika. Tahaka ny hoe tahaka ny tendrombohitra tahaka ny anankiray miakatra tendrombohitra avo be ahafahany mahanatra ny kintana efa tena lasa ambony izy fa mbola tsy tsara ny kintana dia tahaka n'izay mihitsika hoe miezaka amin'ny olombelona miezaka manatran'Andriamanitra amin'ny fomba rehetra, manao sotsara, manome vola, manome asatsara, tsy ratsy zay akoriny ary tena tokony ataontsika zany. Fa raha ohatra ka zay no eritreretintsika hoe amonjelantsika sy ahafahantsika mahazo fanamaina ren'Andriamanitra dia diso tsika, tena tonga dia hoe tena
ivelan'ilay sary mihitsy sika amin'izay fotoan'izay raha izay fa manao asa tsara isika manao fampona samihafa itsika tsy hoe hovonjena fa satria novonjena dia sototoy zany koa ny olona rehetra na tsara na ratsy dia mety hevitra dia zay tsy mahatratra ny voninahitran'Andriamanitra rehetra ary zay no mahatonga atsika mila an' Jesosy. Zay no mahatonga atsika mila an' Kristy ahafahantsika ho marina eo an-tenan'Andriamanitra. Andriamanitra dia manana fepetra somary manailatsaina kely anay ihany le hoe unconditional love of God, le hoe fitiavana tsy misy fepetra. Amin'ny anankiray izy tena misy fepetra ny fitiavan'Andriamanitra dia Kristy. Satria nandray mantsika vetrehitra hoe tian'Andriamanitra foana na mbola manao tsy norma rehetrarehetra ara tsy zay le izy diso zay. Tena misy fepetra ny fitiavan'Andriamanitra dia ny faneketsika ny Kristy ary ny fanarahantsika ny lalàn'i Kristy. Fanarahantsika ny lalàn'i Kristy satria ilay fivam-piainana tsy na ilay fivampo dia tsy mijanona fotsiny hoe manaiky anao ako fa mifanafa ihany koa mandray amin'ilay fomba fiainana vaovao ao amin'ny Kristy. Izany no mahatonga atsika hoe mila ny fahamainana avy amin'ny finoana amin'ny Kristy isika izay manamahana ny mpanota amin'ny fahasoavana fa tsy amin'ny asa. Ny manaraka dia eo amin'ny andiny fa 420 tapany A teboka fahatelo zany hoe ny fomba fanamarinan'Andriamanitra le verseny valitsika vetarany nefa ho amarinana maimaim-poana amin'ny fahasoavana. Alleluia. Amen. Maimaim-poana tsy mora vidy fa maimaim-poana tsy nandoavantsika ninninona fa nandoavan'Andriamanitra ny lafo indrindra. Maimaim-poana verako izy maimaim-poana tsy mora vidy tsy nandoavantsika ninninona fa nanomezan'Andriamanitra ny lafo indrindra mba hatonga atsika manana fifandraisana amin'ny indray. Andriamanitra responsable n'Andriamanitra tsika dia misy fotoana tsika mivaralileny ihany fa mianatra tena hoe mianatra amin'izany Andriamanitra responsable zay hoe tena hoe nahary izy dia tena izy no manamboatra, izy no mamerina ny laoniny araka ny sitrapony. Marinina dia mbola miverimberina foana zay. Zay ny isany tena miverimberina foana teneniko eto satria tena hoe nintsivy le izy no miverina ao anatin'ny tenan'Andriamanitra. Mamarina midika hoe tena hoe nambara ho marina, nolazaina ho marina. Tsy manana ny fahamainana fa nambara ho marina. Tsy manana ny fahamasinana fa nambara ho masina. Tsy manana ny fahitsiana fa nambara ho mahitsy noho ny amin'izy, noho ny amin'ny Kristy. Ary ity ilay fanamainana tenan'Andriamanitra dia fanamarinana tena hoe ara-pitantanana eo an-tren'Andriamanitra mihitsiny. Tsy amin'ny fitondran-tena fotsiny zany le izy fa tena hoe fanamarinana eo an-tren'Andriamanitra mihitsy satria misy fotoana tsika mety mbola lava, misy fotoana tsika mety mbola manota satria mbola anatin'ilay natiora-pahotana. Fa ny fanamarinana resan'Andriamanitra eto dia tena hoe fanamarinana ara-pitantanana eo an-tren'Andriamanitra, zany hoe Andriamanitra mihitsy no safidy tamin'ny tenany manokana hoe hanamarina atsika na dia mbola misy an'ilay natiora-pahotana adiana atsika. Tahaka ny ohatran'ny hoe jola anankiray ataontsika olona kriminal anankiray mita fitsarana dia avy eo misy olona misolo anazy hoe rehefa daholo izay mety problème fa avitsoro izy fa navotsy tsara ilay olona dia mbola kriminel ihany iny. Dia tahaka an'izay nitsika na efa no mamarinina ara dia mbola misy an'ilay natiora-pahotana dia anatsika kanefa no mamarinina ihany isika noho ny amin'ny fahasoavana.
Alleloia. Mamarina ihany tsika ny fahasoavana. Fa nefa n'izay tsy ho ararotsika izay fahasoavan'Andriamanitra zay hoe itoy anota ihany satria izay mihitsy ny tenen'ny Paoly avy eo mihina fa mitio tena zay koa hoe ka satria fitramintsika no mamarina ny fahasoavana dia itoy anota ve zany? Tsia sanatria. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fitiavan'Andriamanitra na amin'ny tena izy dia mitaky atsika mitaky fiovana. Mitonga atsika ho any tsaratsara kokoa. Tsy ho tanteraka tsika aloha mandrapiavana Kristy. Fa tena hoe ny fahalalàntsika, ny fahafantarantsika, ny fahazahoantsika tsara, fa mamarina maimaimpoana isika dia manosika atsika zany hiaina hitombako fahamasinana. Amen. Hitombako fahamarinana, hitomba amin'ny faharory ianao zany ka milaza fa mahana Kristy nefa tsy mitombo mihitsy ny amin'izay ianao, ny amin'ny atoa ianao no tena majery totika ny mbola iny ihany dia misy problème ianao zay, misy problème tsika amin'izay fotoana izay. Fa ny tena izy tokony hoe arakaraky ny andehanantsika miaraka amin'ny Kristy dia zay ihany koa hitombotsika amin'ny fahamasinana. Amen. Hitombotsika amin'ny fahamarinana. Maimaimpoana tika hoe fanomezana maimaimpoana tsy misy fandoavana na taminy iray aza. Tsy misy hoe ampiana batisa kely dia amin'izay milamina io. Tsy misy hoe ampiana asa tsara kely dia milamina io. Fa tena hoe maimaimpoana. Satria tsy misy olona afaka mandova izany famindrampon'Andriamanitra zany raha tena marina. Tsy misy olona afaka mividy an'izany. Tsy misy olona afaka mividy ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindrampony. Tsy misy olona afaka miasa azo an'izany fahasoavan'Andriamanitra zany sy ny fanamarinan'Andriamanitra zany. Tsy misy. Ozy izy Petera sy iza le anankiray hoe mba mikena zany fahaiza-manao zany dia izy Petera vireza ianao mba mivolanao fa tsy azonao vidina ny fanomezan'Andriamanitra. Tsy azontsika vidina ny fanomezan'Andriamanitra. Maimaimpoana izany avy amin'Andriamanitra zany ny famonjena dia maimaimpoana kanefa tsy mora vidy. Io no teneniko teo. Tsy misy naninana inona anolotsika an'izany saingy mafon'Andriamanitra an'izany izay nahafatesany hosoritsika. Ohatry-mboroso tsara ihany zany teboka faefatra tapany efatra roapolo andiny faefatra ambin'ny folo andininy tapany bia hatramin'ny fahenana roapolo. No izy no ny fanavotana izay ao Kristy izay nasehon'Andriamanitra tamin'ny rany ho fanavotana amin'ny finoana. Anehoana fahamarinana amin'ny tsy nahamalian'Andriamanitra ny fahotana lasa tamin'ny nandeferany. Difotr'Andriamanitra mba anehoan'ny fahamarinana ankehitriny mba ho marina izy sady hanamarina izay manana finoana amin'ny Jesosy. Ny fifatoana eto dia eto amin'ity andinitra dia manasongadina ny fepetra tsy azo idivinana. Zay mihitsy izy fepetra tsy azo idivinana amin'ny finoana izay tsy maintsy mitodika manokana amin'ny Jesosy. Ilay finoana ahafahantsika mahazo an'ilay fanamarinana avy amin'Andriamanitra dia ny finoana ny Jesosy Kristy irery ihany tsy azo idivinana zany zay. Finoana amin'ny Jesosy ihany. Ny fanavotana dia ao amin'ny Kristy Jesosy irery ihany. Zany hoe raha dika amin'ny tena hafa dia hoe ny famonjena dia amin'ny alalan'ny Kristy irery ihany. Ny midiny fahaty amin'ny roapolo dia hoe ny finoana amin'ny rano dia midika hoe finoana amin'ny rano Kristy izay manadio sy manavitra antsika. Izay no mahatonga ny fanazavana nataon'ny pasteur tamin'ny heriny hoe ny rano Kristy ihany nandatsahana Jesosy Kristy ny rany dia tsy hoe mba hahatonga antsika tsy resaka fiarovana ilay izy, fiarovana amin'ny lampimemo ilay mandeha zay fa fianakaviana ilay izy dia nahazo fiarana avao ilay fianakaviana dia fafazana ny raha Jesosy ny motera. Tena resaka tantara marina zany teneniko anareo zany. Tsy resaka fampafazana, tsy zay ny antony nandatsahana Jesosy ny rany. Ny antony nandatsahana Jesosy ny rany dia mba hahatonga antsika ho marina eo anatrehana zay
anadio atsika amin'ny fahotana rehetra. Alleloia. Anafaka atsika amin'izay fanandevozana ny fahotana izay ny antony nandatsahana Jesosy Kristy ny rany. Toena hoe izay mino an Jesosy ny andininy fahaenina amby roapolo, midika hoe izay mino an Kristy, izay manaraka azy, izay mino, le mino teneneko zany a, dia tena tsy zavatra tenenina fotsiny mafaidirako zay rehefa avy eo. Hoe tena mino an Jesosy. Zany hoe tsy finoan'Andriamanitra fotsiny tahaka an'ilay hoe fa rehefa misy manakapatena dia ianao hoe mino an'Andriamanitra, za mino an'Andriamanitra ka zay fotsiny le izy. Satria ny teny ny Jakoba toko faharoa andiny fahatsilo ambin'ny folo dia miteny manao hoe ny vola aza mino dia mampamfonfotra koa. Zany hoe tsy resaka le finoana fotsiny hoe misy Andriamanitra, tsy izay. Fa ilay finoana ny zanak'Andriamanitra miaraka amin'ny fahafantarana hoe ilay zanak'Andriamanitra no nanolotra ny teo amin'ny azo fijaliana Jesosy Kristy, dia izy rery ihany no ahafahany io ho marina eo an'Andriamanitra. Noho izany ny finoana ara-baibola zafady, ny finoana ara-baiboly dia tsy finoana akapobeany ny fisin'Andriamanitra fotsiny. Zay mihitsy. Ny finoana ara-baiboly dia tsy finoana amin'ny akapobeany fisin'Andriamanitra fotsiny, fa finoana manokana makany amin'ny Kristy Jesosy. Aleloia. Izay hany mpamonjy sy mpanavika atsika. Io zany tsy misy an'ilay dia ahoana zany ny finoana hafa mety ihany, dia ahoana zany le zany dia hitenao ihany afaka mamaly anazy. Rehefa tsy Kristy no ivony dia tsy izy zay. Eo amin'ity misy teboka anankitelo ho ezahako resahana ao anatin'ity zakafo tsy manino tsara velona tsony. Voalohany dia anatin'ilay hoe ny fanamaina amin'Andriamanitra dia ao amin'ny Kristy Jesosy lery ihany dia ny teboka voalohany anatin'izay dia hoe Jesosy Kristy no mpamonjy atsika eo amin'ilay andininy fa efatra amby roapolo tapany by fanavotana, midika hoe fanafahana amin'ny alalan'ny fandoavany sarany ho famitsorana. Zay ilay fanavotana. Ny sarany lafo naalohan'Andriamanitra mba hahatonga atsika votsitra, tsy ho andevo ny fahotana intsony. Zany hoe tahaka ny hoe famerenana amin'ny tompony na fifidianana indray. Fifidianana indray. Misy mpampon'Andriamanitra eny tena manao hoe isika mozy izy dia indroa nananan'Andriamanitra. We are twice owned by God. Satria tamin'ny voalohany rehefa nahary atsika izy dia nanana fifandraisana tsara isika, fa rehefa tonga ny fahotana dia ravo ilay fifandraisana. Dia avy eo tsy maintsy nahavelon'Andriamanitra no vidiana indray mandeha ilay tsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Dia zay fa tena azy indray, lasa azy indray zany indroa nananan'Andriamanitra isika noho ny amin'izay zavatr'izay. Zany hoe navotsy naverina amin'ny tompony indray, efa nisy naka tany ambadika tany, verina ny anava tany dia naverina indray tamin'ny sarany lafo izay nalohan'Andriamanitra, no vidiana indray tamin'ny rany Kristy izay nalotrany teo amin'ny azo fijaliana. Mino fantatsika tsara ny tantaran'i Paoly izay resaka hoe andevo. Paoly anisan'ny mpandrara izy mpanao lay, dia mino fa tamin'izany mety hoe faketa daholo ny tsena rehetrarehetra dia misy ihany koa ny tsena mandevo. Dia tamin'izany rehefa mividy andevo ny olona anankiray dia asina an'ilay tato ohatrany hoe marika tolo-kavatsy atao amin'ny afo mamay mihitsiny mba hipetahan'ilay izy tsy ho afaka intsony ilay tolo-kavatsy, izay midika manao hoe efa nisy ny vidy ity, efa manatompo io ary tsy afaka tsisy azo nizaniza maka izany intsony. Dia tahaka an'izay mihitsy Andriamanitra rehefa nividy antsika indray teo ambany vahoana ny fahotana, na sy nitolo-kavatsy isika tamin'ny alalan'ny fanahy masina, ary tsy misy afaka maka itsika intsony, tsy misy afaka mividy atsika intsony, tsy misy afaka manala atsika intsony eo ambany tana mahin'Andriamanitra.
Amen. Amen. Tahak'izay ilay fanoharana. Ora anankiray raha baiboly ihany koa azontsika resahana mahakasika an'izay ilay hoe novidiny izay indray antsika, izy no mpamonjy antsika, dia ny amin'ny Gomera lay vavy novadiny Hosea. Zay nandoava ny volafotsy mba ahafahany mamerina azy ho vadiny. Dia ohatr'izay misy tika nandoavan'i Jesosy Kristy miaina iray manontolo ny tena hoe lafo indrindra mba hahatonga antsika ho lasa fofombadin'i Kristy indray. Kristy ny mpamonjy antsika. Korintana voalohany toko fahatelo toko voalohany andiny fahatelopolo. Satria ny sarana lohany. Korintana voalohany toko fahaenina andiny faharoapolo. Ary manana fanavotana amin'ny alalan'ny rano Kristy isika. Ny hoe fanavotana dia manondro ny asa fanavotany Kristy izay nandony vidiny ota tamin'ny ranony tenany mba hahafahan'ny mpanota nandony vidiny ny fahotantsika Kristy tamin'ny ranony tenany mba hanafaka ny mpanota amin'ny fahotana sy ny sary, satria misy sary ny tambony ota dia fahafatesana. Ary amerina antsika izay mpanota ho amin'ny fifandraisana marina amin'Andriamanitra indray. Satria izay ilay fifandraisana izay voalohany indrindra ravo rehefa nanototsika olombelona, ilay fifandraisana amin'Andriamanitra izay miravo voalohany. Ny teboka faharoa anatin'ity tapany faefatra ity dia hoe Kristy no fampihavanana antsika amin'Andriamanitra. Dia mamaky tsika eo amin'ilay andininy fahadimy amby roapolo any andininy tapany eo izy hoe naseho Kristy izy midika hoe napetraka ho hitany zao tontolo zao. Dia izy lay naseho ho fahamarinantsika. Andriamanitra dia maneho mazava ny fomba famonjeny tamin'ny alalan'ny nandefasany zanany eo amin'izao tontolo zao. Naseho eo amin'izao tontolo zao Kristy mba hahatonga antsika manana fifandraisana indray amin'Andriamanitra. Ny fahamarinan'Andriamanitra dia naseho ny fahamarinan'Andriamanitra ny olona andiny raha mamakytsika ilay mivelona mamaky antsika ny andiny faraka amby roapolo izy hoe ny fahamarinan'Andriamanitra dia naseho. Dia mivelona izy aty amin'ilay andiny fahadimy amby roapolo tapany hoe naseho. Ary Kristy no fanehoana ny fahamarinana sy velona. Kristy zany fanehoana izay Kristy zany hoe fanehoana marina sy velona izany. Izy ilay fahamarinana, izy ilay fahamarinana naseho teo amin'izao tontolo izao. Izy ilay fampihavanana antsika amin'Andriamanitra. Izy no ahafahantsika mijoro eo amin'ilay seza fiandrianan'ny fahasoavan'Andriamanitra. Mba hahatonga antsika ho masina indray. Jesosy no hoany fomba tokana ahafeno ny hafalian'Andriamanitra. Izy no hoany tokana ahafeno ny fahamarinan'Andriamanitra ny fahotana. Satria izy ilay tanteraka, izy no masina, izy ilay tanteraka, izy no fanavotana noho ny fahotantsika. Korintana faharoa toko fahadimy dia andiny faraka amby roapolo dia milaza hoe fa izy izay tsy nahalala ota dia nataony tonga ota ho antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy isika. Ary zay ilay finoanan'ny rano Kristy izay nalatsana, izay midika hoe ny finoana ny fahafatesana Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny fanoloana. Zay le nataony Jesosy sina le hoe izy no misolo ny toerantsika. Izy no tokony isika ny tokony maty fa izy no maty teo amin'ny toerantsika. Ary ny rano nalatsana nanao izay tsy vitan'ny ranomby izy
nanao zay tsy vitan'ny ranosy izy, nanao zay tsy vitan'ny mety ho endrika fanafitra maro samihafa Kristy, satria reny dia zavatra mety maty ihany, zavatra mandalo ihany. Hebrew 7:5 dia milaza manao hoe tsy tamin'ny ranomby na zanak'omby fa tamin'ny rano tena no nidirany indray mandeha ho eo amin'ny fitoerana masina, indray mandeha monja eo amin'ny fitoerana masina, ka nahazoany fanavotana marak'izay ho atsika. Misy ihany mantsy zany, misy tonga misy matetika moa ny ampianarana no misy mantany an'izany, fa misy ihany koa tanora mantany an'izany hoe tsy manao fanatitra, tsy manao an'ireny antsony zany, tsy manao an'ireny fanatitra tsy mitariny ireny tsony zany, tsy manao an'ireny tsony, tsy manao fanatitra kolasy sy akovavy sy any tsony tsika, tsy manao fanatitra inona tsony tsika, fa tena hoe Kristy ampy. Amen. Izy rely ihany indray mandeha monja ary ampy hanamarina ny olona rehetra tamin'ny lasa ny ankehitriny ary amin'ny hoavy rehetra. Dia ampy Jesosy Kristy indray mandeha monja nanolorany rano tenany zay vitany tamin'ny nanolorany eny sandatsahany rano. Ny raha dia famantarana ny ainana latsaka, mandatsaka ny aina izy. Mifandraisana akaiky mihitsy zany ny raha sy ny aina. Mamakitsika amin'ny livre Leviticus 4:7-8 dia milaza izy manao hoe fa ny ain'ny nofo dia ao amin'ny raha. Manambara zany fa tena maty ho atsika Kristy. Fa zany ihany koa no midemolira ilay fampianarana diso samihafa le hoe Kristy nge ohatrany nafenina izy, ohatrany vera tsy maty zany izy fa mody nanao maty. Crucifixion mody nanao maty tsy maty zany, dia avy eo avelona nandeha hitakaka ho azy tany tany zany teny amin'ny olona. Fa eto zany dia voaporofo marina fa nisy raha latsaka zay midika hoe tena maty izy, tena nanolotra, tena nandatsaka ny rany ho fanavotana antsika izy. Ny raha latsaka Kristy dia manambara ny fanoloran'ny ainy manontolo hosorona fanavotana sy fampihavanana. Dia ny finoana an'io raha io, afonona ny raha Kristy ihany no ahazoan'ny mpamitao famelan-keloka. Ny tena andriamanitra raha tsy misy raha latsaka, tsy misy famelan-keloka. Tapafatelo ny teloka fatelo anatin'ilay hoe finoana Kristy rery ihany no hanamarinana antsika dia hoe Jesosy Kristy dia ho an'ny taranaka rehetra. Izay nataon'i Kristy teo amin'ny hazojaliana dia natateraka ny fitakian'ny fanamarinana sy ny fahitsian'Andriamanitra. Ho an'ireo olona nena taloha zany, taloha natovavy Kristy dia ao anatin'izany fanamarinana izany. Satria misy fantahina zany, misy fantahina mety manitikitika atsika reto hoe raha maty ahoana kosa raha ohatra hoe ahoana no azahoan'ireo olona masina taloha tamin'ny testamenta aloha famelan-keloka, ahoana no ahafahan'Andriamanitra manambara azy ireo ho marina raha ohatra zany ho an'ireo ilay talohan'i Kristy zany. Ohatra hoe Abrahama nefa tsy mbola nandony vidin'ny famotana Kristy tamin'izany. Ahoana no ahafantan'Andriamanitra no ahafahan'Andriamanitra mamela ny ota hoan'ireo olona taloha, ahoana no ahafahan'izy ireo niatrika an'izany fanamainan'Andriamanitra zany. Dia mivaliny dia hoe voavonjy ny olo-masina taloha noho ny fandoavana zay ho ataony janak'Andriamanitra amin'ny hoavy. Zany hoe ny antehitra tamin'ny asa famonjena mbola ho tanteraka izy. Zay zany ho an'ireo olona taloha zany, ho an'ireo olona tamin'ny testamenta taloha zany satria tsinona misy zany hoe ny finoana zay nanan'izy ireo zany dia mitsangana eo amin'ny teny fikasana zay nanao tenen'Andriamanitra fa
anavitra ny zanak'olombelona amin'ny alalan'ilay Mesia dia zany hoe miantelo zany izy ireo tamin'ilay famonjena izay mbola ho avy. Amin'ny teny hafa izy zany dia hoe tahaky ny efa nahazo sahady izy, tahaky ny efa voaloha sahady ny trosa-pahotana izy ireo tamin'ny alalan'ny finoana an Jesosy Kristy izay mbola ho faty eo amin'ny hazo fijaliana, izay mbola handatsaka ny rano. Dia izay nino dia izay ilay finoana nanan'izy ireo nahafahan'izy ireo vonjena. Azo lazaina hoe voavonjy amin'ny trosa izany ny olona taloha tamin'ny testamenta taloha zany. Trosa izay fantatsika tsara fa ilay olona andony trosa dia olona azo antoka, olona tena andola trosa fa tsy olona fahatany. Toy ny olona mividy entana zany izy io amin'ny carte crédit mbola hoaloha le ganina fa alaina fotsiny le entana. Tsy manana vola izy amin'izao fotoan'izao nefa mahatoky, tena mahatoky lay andolo sarany fanome an'ilay izy amin'ny fotoana anankiray. Dia izay ny finoana hitsanganan'ireo ijoroan'ireo olona tamin'ny testamenta taloha eo amaraparana. Toy izany koa Andriamanitra dia mamena ny io tamin'ny olona tamin'ny testamenta taloha satria fantany fa ho aloha amin'ny ho avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy eo amin'ny hazo fijaliana ilay trosa-pahotana. Amin'ny hevitra ara-teolojika dia midika zany hoe ny sonina nataon'i Kristy dia manankera ho amin'ny taranaka rehetra taloha ny ankehitriny ary ny mbola ho avy. Satria ny famonjena dia miankina amin'ny asan'ny fahafatesana sy ny fitsanganan'i Kristy irery ihany, fa tsy amin'ny fomban'olombelona. Andriamanitra dia afaka mamela sy manamarina komarina ireo olo-masina taloha satria tamin'ny fahendreny sy ny fikasana mandrakizay no nandoavana ny vidin'ny fahotana. Kristy dia azo antoka tanteraka fa ho faty ho famonjena ny olombelona rehetra, ary zay teny fikasana zay ijoroana izy ireo. Ten'Andriamanitra amin'ny Apokalipsy 3:13-15 izy hoe ilay zanak'ondry voavono hatramin'ny fanorenana izao tontolo izao. Ilay zanak'ondry zay voavono hatramin'ny fanorenana izao tontolo zany hoe ho an'ilay taloha dia miantehitra amin'ilay famonjena ho avy. Isika dia mijoro amin'ilay famonjena izay efa tanteraka. Ny an'ny fomba omen'Andriamanitra ny famonjena araka zany dia Kristy irery ihany, tsy misy hafa, Jesosy irery ihany. Tsy maintsy misy fandoavana ny ody. Dia mety misy fandahina izy no andoha azy dia fantatsika tsara fa Kristy no andoha azy. Tsy misy olona afaka mandomany zany ny vidin'izany afa-tsy Kristy irery ihany mamaraparana azy. Ny fahadimy dia fomba fanamainana Andriamanitra dia manala ny rehare rehetra, manala ny rehare rehetra, aiza ary ny frère ihany efa foana zany. Amin'ny lalàna manao ahoana? Amin'ny lalàna ny asa va? Tsia, fa amin'ny lalàna ny finoana foana zany. Ny rehare rehetra zany dia voahinika tsy hiditra, voasakana tsy hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria ny sary zany dia toy ny olona voasakana ivelany varavaran'ny lanitra, tsy misy fireharana azo miditra any amin'ny lanitra satria hoe noho ny amin'ny zavatra vita no nahavonjy azy. Tsy isy an'izany ihany. Ny asa no raha asa no fepetra hoe ahafahan'ny olona ho voavonjy dia anana antony ireharana mandrakizay io. Satria zany izy zavatra azo mitokisana hoe avonjy azy ny amin'ny zava-bitany. Fa ny tena marina ny frehariana dia voahirika satria ny famonjena dia miorona amin'ny finoana an Jesosy Kristy irery ihany, tsy miankina amin'ny asan'ny olombelona. Farany eo amin'ny 19:20 koa amin'izany dia ataontsika ny fafinoana no hanamainana ny olona fa tsy asan'ny lalàna.
andriamanitra ny jiosy any valy izy tsia fa tsy amin'ny fatsana fa tsy andriamanitra ny jeterisako eny anyjeterisako fa ilay ihany andriamanitra izay manambarina ny voafora no ny finoana ary tsy voafora amin'ny finoana koa mahafona lalàna amin'ny finoana va izy sanatria izany fa mampiorona tsara lalàna isika takany famotinana ny zavatra lazainy koa reto hoe ny olona dia atao marina amin'ny finoana fa tsy amin'ny asany lalàna raha asa araka ny lalàna no fepetra azoana fahamahinana dia ireo manarany ireo zay manaraka ny lalàna ihany zany ny voavonjy ny jiosy fa ito nefa mazava tsara mitsy miteneniten'andriamanitra hoe tsy ho an'ny jiosy any famonjena amen fa ho an'janizako ho an'ny olona rehetra amin'ny alalan'ny finoana ny Jesosy Kristy zany hoe ampiasaina mitovy zany ny hevitra amin'ireo teny zany hoe ho fampitombona ny fampiraisana ny jiosy ny jetrisa dia tsy misy hoe jiosy dia mety afaka kokoa ny finoana hafahan'izy ireo voavonjy na jetrisa dia afaka kokoa ny finoana hafahan'izy ireo voavonjy fa finoana iray ihany eo amin'ny andininy fahatelo tena faraka amin'ny telopolo farany a tsy misy tsy amin'ny fitandremana lalàny Mosesy no azona fanamarinana fa rehefa metrika zany tsika dia midika ve zany fa tsy misy dika antsony zany lalàna